Araba toboko lafinatra toboko vavy amtsikitsikina no iaranatsika ny tokatrano amin'ny takarivany alatsinainy fa 2020 ny volana novambra 2024 ity manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao hatramin'ny farany fitokonana tanterahan'ny mpiasan-tahirim-bolam-panjakana sy ny ratsy mangaika manodidina azy rehetra ny fiatraikan'izay eo amin'ny manandrara eo anivon'ireo toerana ireo eo ihany koa ny zavanitranga teny amin'ny tanàna navaratra tamin'ny morateny dia ny fanafia ny nafatesana ireo pakatakalo nainy na ny pakakidinapinina telo mirahalahy isan'ny hoentina amintsika ihany koa ny tontolo politika sy ny fanomanana ny fifidianana ny katona ny tahirim-bolam-panjakana sy ny ratsy mangaika ny manerana nosy androany alatsinainy fa 2020 ny volana novambra 2024 izany moa dia noho ny raha fikasana famoahana vola amin'ny tentina 40 miliara ariary ao an-toerana vola raha vao no mitondra ny antsiprin'izay tsirakotorsan kosa nakan'izary nikatona tanteraka ny Brown tahirim-bolam-panjakana teto Antaninarenina androany ny ato tanteraka ny asa teto tsy nisy mifampidiram-bola sy ny famoaham-bola no nihetsika fanairana izay nitanterahan'ny mpiasan'ny tahirim-bolam-panjakana manodidina amin'ny 700 manerana ny nosy fihetsiketsehana izay noho ny raharaha fanendrikendrehana ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana amin'ny raharaha fikasana famoahana vola amin'ny tentina 1,000 tapitrisy ariary tao amin'ny bureau des cadastres miniers de Madagascar na amin'ny BCMM nambaran'ny mpiasan'ny tahirim-bolam-panjakana fa tsy vao izao fa efa matetika amin'ny fisiana teti-dratsy angalarana ny volam-panjakana nisy ny fihetsiketsehana nandritra ny fotoana anatitra teto Madagasikara tao anatin'izay fotoana vitsivitsy izay fa teto anivon'ny tahirim-bolam-panjakana kosa dia tsy mba nanao an'izay satria manatanteraka ny asany antsakasindavany eo amin'ny fandoavana ny karama mpiasa-panjakana eo amin'ny fandoavana ny vola fisotro-dronono eo amin'ny fampandehanana ny raharam-panjakana matetinika eto anivon'ny tahirim-bolam-panjakana fandoavana antrosa ary indrindrindrindra izay hitantsika farany teo tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana ankehitriny nefa tonga amin'ilay fotoana izay azo lazaina hoe tsy zaka intsony satria ino ny antony izy mihoatra ny sangy ny loha mihoatra ny loha ny sangy izay ny tena marina izany manapana satria tsy voindray na indroa fa efa fanotelony izany izao no ny fikasana aka amin'ny volam-panjakana indrindra tamin'ity BCMM ity ka ny tahirim-bolam-panjakana no anisany nanakana ny famoahana ny vola io ny fantraikana izay nefa dia efa avy eo dia ny tale jeneraly iray no voantso teny anivon'ny gendarmerie teny fiadanana ho piraitso-kombakomba tamin'ny famoahana ny vola io marihana fa ny tale jeneraly no anisany nanakana ny famoahana ny vola kanefany niraisina piraitso-kombakomba ndray izy datia ao anatin'ilay izy dia izay no mahatonga fitokonana fao be manerana ny Madagasikara mihitsy izao fitokonana ataona izao satria fisoketana ary fanaratsiana ny mpiara-miasa indrindrindrindra eto anivon'ny tahirim-bolam-panjakana no marian'ny solotena mpiasa eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana fa fitantanana madio mangarahara ary miendrika amin'ny fitokisan'ny vahoaka ny entin'ity sambandraraha ity tao anatin'ny 5 taona loatra hoe le tsindritsindry rehefa manao anafanadiovana ny ataon'ny tahirim-bolam-panjakana 5 taona anaovana an'izay teo ny efa fifofonany tale jeneraly efa misy zany tafihana ny tranony zavatra efa misy zany ary efa nanteneny any amin'ny hoe bulletin tahiry atao anatin'ny trésor moa izay amin'izay zao indray dia mena indray fa hoe miraitso-kombakomba izy amin'izay vola ny sakanany satria tsy mazava ary tsy madio ny fikasana moka azy dia zao indray hoe lasa izy eo no miraitso-kombakomba dia leo izay atao amin'ny tahirim-bolam-panjakana leo izay mpiasa leo loatra amin'ilay tsindry amin'ny fitiavana zavatra kombakomba atao sasan'izay dia izay foana no trara dia ampy izay zay mahatonga le manao an'izao tia voalohany ihany ty no ataonay raha voalohany ty dia hodiniana io ihany ndray manaraka hoe mbola amitoy ihany ve le fahazaran-dratsy amin'ilay izy raha mbola amitoy iandiniky izay dia miteny indray hoe izy indray mihetsika manaraka fitokonana fanairana 420 ora no tanterahan'ny mpiasan'ny tahirim-bolam-panjakana androany ary miankina amin'ny fivoaran'ny zava-misy mety isiana hetsika hafa na tsy hoy ny mpiasan'ny tahirim-bolam-panjakana